mety manaitrana avy hatrany raha migadina eto atapy-tanànany Agnahidrano Fadry Sofia 20 kilometatra vitsivitsy tsy idirana atapy-tanàna Entsoy. Ny mahita ty toerana manokana ahitana karazana vato maromaro misy sary sikotra eo aminy, misy sarina baiboly vita amin'ny vato, eo ihany koa ny sarin'ny Madagasikara, misy lakroa ao aminy. Morija no anaran'izy io. Ity toerana ity misaotra betsaka anareo avy amin'ny radio telenaka avy agny Mahajanga. Ity toerana ity zany ny antsoigny hoe Morija araky ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Genesis. De hoe le Morija zany toerana izay manan-tantara teo amin'ny fiaignan'ny zanak'Israely tamin'izany andro zany. Moria moa izy ao amina amin'ny baibolitsika am'izao teny grika io fa raha tena dika teny gasy zany izy Morija ny dikany. Ka io toerana masina io zany dia izay zany no agnaran'ity toerana ty Morija dia nantsoigny hoe vavahadin'ny filazantsara aty amin'ny faritra Sofia. Zay zany no mampiavaka azy aty amintsika ty zany. Raha ny tantara no zoiny dia isan'ny faritra nandalany fomban-drazana malagasy ny Fadry Sofia iny teo aloha. Tsy de niraika loatra tamin'izy ireo ny fotoam-pivavahana na ihany koa ny atao hoe kristianina. Ka napetraka araka izany ity toerana manan-tantara sy manana ny asina manokana ity no ny fankalazana ny fa 70 taona ny jobily nampitandrina ny pastera te Andrazanarivelo Kiki eto Agnahidrano raha teo no misy azy. Raha ny tantara zany no zoitsika taty amin'ny faritra Sofia zany raha teto Madagasikara mba isan'ny toerana tena tsy dia nafantatra zany filazantsara zany ary mbola hitatsika zany ny tapatapany ao ny mpitromba, ao ny mpanao ody gasy, ao ny inona, de ny antom-pisian'ny filazantsara taty zany no nahatonga an'iregny ny akely. Ka ny zavatra tena nahatonga azy hoe vavahadin'ny filazantsara le izy, itsika zany nanagna zanaka i pasteur Tendrazanarivelo. Izy zany no nahavita dingana goavagna taty amin'ny faritra Sofia, nandeha lavitra tokoa trany tamin'ny fianarana teolojia ary isan'ny zavatra napetrany ho tsangam-bato ity toerana ity no nampitandrigny azy feno 70 taogna dia ity no safidiny ho tsangam-batony zany nampitandrigny azy 70 taogna zany ka nataony toerana hoe vavahadin'ny filazantsara. Betsaka ny zavatra tazana eto amin'ny Morija eto Agnahidrano. Ankoatran'ireo sary sikotra maneho ny finoana maro samihafa izay milaza fa tsy manavaka ity toerana ity. Ankoatr'izay misy lakroa lehibe ihany koa eto, mpino silamo no nanolotra azy ity, izay mpino silamo taizan'ny kristianina. Tsy voatery io antoko-pinoagna raiky ny antoko-pinoagna jiaby satria managna endrika fiombonana ihany le izy na hoe le ekumenika. Zay zany mampiavaka azy. Ary zay no ahitantsika logo maro be mipetaka eto eo. Dia ny fiombonana rehetra zany ho an'ny zay ty vahiny eto amin'ity toerana ty ny fepetra dia zavatra vitsivitsy ihany. Voalohany aloha tsisy tambiny zany izy ty toerana ty. Fa ny fepetra mipetraka ato zany mitandro ny fahadiovana rehetra satria toerana masina izy ty dia misy fepetra takigny amin'izany amin'ny mahatoerana masina azy zay ihany zany ary aveo manao fangatahana mialoha aminay tompon'andraikitra. De rehefa mahazo fangatahana zahay mamaly zahay rehefa aveo mamantatra hoe firy andro anareo no eo io toerana jiaby hitatsika io dia misy ny toerana natao ivavahana, misy ny toerana natao ifipetrapetrahana, ny toerana rehetrarehetra reo manana antom-pisiany aby izy io dia anjaranay tompon'andraikitra indray zany mampahafantatra zay vahiny eto amin'izay fotoagna eritreretin'jareo petrahana eto. Isan-taona dia manao fivanianana masina eto ny synode am-paritany ato amin'ny Fadry Sofia. Efa misy chapelle lehibe eto fanaovana fotoam-pivavahana maro isan-karazany arakaraka ny antoko-ponona tonga mitsidika ny Morija. Dia fiombonan'ny synode am-paritany anankitelo izy ty moa enina tany taloha tany telo izy zao dia Sofia andrefagna misy an'ity toerana ity Port Berger, Mampikony, Antsoy, Agnalalava, synode am-paritany ray iny. Dia misy ndray Andronatsinanana Miaramfo, Mandritsara sy Befandriagna. De misy zany Mevarano Miray de Belagnana igny mahazo an'igny mahazo maro mandià igny miboaka Anjiabory agny tapany amin'ny ilany avaratra amin'ny Agnalalava io zay zany sehatra telo zay no mitambatra ato. Ka
ny fiombona sonataparitany dia manao fivanianagna eto isan-taogno zany ary ny tanora sokoto koa atao amin'ny faritra Sofia mampiasa nyity toeragna ty isan-taogno ihany koa. Zay zany ny vokatra. Ary ry zareo tagny Agnalalava koa tonga teto zay etantsika misy fasika fotsifotsy ary reo ry zareo avy agny zany niezaka nametraka an'izy io taty mba ahafantaragna hoe mba nandray anjara ihany amin'ity toeragna ty zany ka ny vokatra tsara ny entin'ity toeragna ty zany moramora kokoa zany no mampihitatra lay filazantsara avy amin'ny alalan'ny zavatra hita maso tahaka tony zany zay no avantage be tamin'ny tsanganan'ity vavadin'ny filazantsara ty. Ny sakramenta ohatra ny communion ohatra dia eo ny manao azy, dia hanao batisa eo ny manao azy, dia rehefa hanao fanipompivavahana feno agnatin'ny andro zay tokony hoe asa ataontsika hoe lahady ny tonga eto eo ny manao azy. Ka ny zavatra rehetra mahakasika ny fanipompivavahana amin'io sapelle io zany no anaovagna azy. Ary tena matetika moa ny vahiny aty na izy tsy maintsy miaraka ny mpitondra fivavahana ary regny zany no mitaritra raha rehetra mitondra le fiangonagna mankatia dia eo ny magnatontosa azy. Tena efa matetika ny nampiasa an'io zany zay aty amin'ny faritra ety zany. Satria zay nampianarin'ny tompo atsika dia hoe raha misy zavatra tianao angatahigny dia ataovy amin'ny mangingina dia na anao rery io na misy namagna anao mety daholo le izy ary tsisy lalagna manohitra an'izay zany eto amintsika amin'ity Morija ity zany. Manana faniriana anitatra sy anatsara ny fodo-drafitrasa mba ahafahan'ny mpivavaka sy ny antokom-pinoana maro samihafa eny fa na ny mpizahatany ho tonga hitsidika ity toerana ty ny pastera Kikity Andrazanarivelo sy ny mpiara-miasa aminy amin'izao fotoana zao. Miantso ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo mba hijery akaiky ny fiara-miasa azo atao anatsarana ity toerana natokana ho fivavahana ity. Voalohany ho an'ny mpino rehetra zany na ny eto Madagasikara na anareo agny ivelany satria ity toeragna ity zany araka ny filazan'ny pasteur Andrazanarivelo tsy maro izy ty eto amin'izao tontolo zao satria angamba fahatelo i Madagasikara managna an'ity ka tombony ho antsika eto Madagasikara managna ny jardin de pierre tahaka tony zany. De faharoa ho an'ny mpino rehetra eto Madagasikara tongava tompoko mandeha mamangy aty Agnadrano amin'ny alalan'ny fisian'ny ity Morija na antsoina hoe vavahadin'ny filazantsara ity fa vogno zahay ato hampiantragno anareo amin'ny lafiny rehetra fa tsisy sarany satria fivavahana no atao eto dia tongavy anareo. Ary ny farany tompoko ho an'ny mpitondra fanjakagna satria ny fanjakagna sy ny fiangonagna dia miara-miasa ihany. Dia manao antsoavo zahay raha misy ny azo nareo mpitondra fanjakagna atao amin'ity toeragna ity amma toeragna masina azy hitantsika fa mbola maro ny foto-drafitrasa tokony ho atao, tokony hasiagna lakoro be izy ty mba tsy hidiradiran-javatra hafa dia nefa kosa ny enti-managna mbola raharaha be ko dia raha misy ny azo atao dia raisina impitiavagna tompoko ary tena manaitra nareo mpitondra fanjakagna zay mba hanampy anay amin'ny lafiny rehetra momba n'ity vavahadin'ny filazantsara ty Agnadrano amin'ny faritra Sofia. Raha mitsidika ny Morija araka izany ianao na ny kristianina izany na ny vondron'olona eny fa olo-tokana aza ankoatra ny fahitana tany sy ny fahalalana ny fomban-tany eto raha te matso ny tanàna ny dadabe Philibert Tsiranana dia mahazo erim-panahy manokana ihany koa anao noho ny vavaka sy ny fangataham-pikitahina avy amin'Andriamanitra.